Faly miarabantsika tsirairay avy indray tratra izao zoma maraina fa folo ny volana oktobra izao manona fahasoavan'ny tompo aminao izay manaraka an'izao fandaran'izao mity maraina ity ary mirary anao indrindra mba azo hery sy azo fahasoavana alohan'ny hidirantsika ny amin'ny mofonainan'io dia hivavaka isika. Itoban'Andriamanitra eo atolotra anao ny dera ny latsa sy ny voninahitra mankasitraka anao izahay ny amin'ny fitantananao any manokana ary indrindra ny hafany mbola miazona anao misaotra ny fanahinao masina izay miasa amin'ny fiainana tsirairay avy eto. Misaotra ihany koa mamangina isa-tokantrano ary mitafy ny herinao ho anay. Mitenena iray io fa voninkenanao izahay aminaran'i Jesosy. Amen. Mandeha ny mofonainantsika androany dia manao hoe masinina ny vatana sy ny fanahy. Nalaina ao amin'ny Jaona 3 ny toko 2 manao hoe ry malala mangataka aho mba ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka an'izay anambinana ny fanahinao ihany. Amen. Ny tanjon'Andriamanitra ho an'ny zanany ho anao zany dia mba hitombonao ho lehilahy lehibe, ho vehivavy lehibe mahatratra ny ohatra ny halehibiazan'ny fahafenoan'i Kristy. Ho fanatanterana an'izany dia tokony ampiasainao zany ary ampiasaintsika araka ny tokony ho izy ny fahefan'ny saina sy ny fanahy ny vatana. Tsy tokony ho lanilaniana foana ny hery ara-batana sy ara-tsaina. Zava-dehibe indrindra ny fitandrona ny fahasalamana. Rehefa mandalina momba an'izany ao anatin'ny fatahoran'Andriamanitra isika dia ho tahakantsika fa tsara kokoa ho an'ny fahasalaman'ny vatantsika sy ny fitombontsika ara-panahy ny mampiatra fomba sakafo tsotra. Mila fahalalana sy fahaiza-mandanjalanja isika mba hiatrehana hampahendrena ny olo hevitra io. Tsy tokony ho toerina fa ankatoavana kosa ny lalan'ny natiora. Ireo izay nandray toromarika momba ny maharatsy ny fihinanan-kena ohatra na ny hoe ny fisotroana dite vazaha sy ny kafe ary ny fomba tsy mahasalama fikarakarana sakafo ary tapa-kevitra anao fanekena amin'Andriamanitra ampahafoizan-tena dia tsy hanohy anarana ny filany amin'ny sakafo izay fantany fa tsy mahasalama. Takian'Andriamanitra ny hanadiovana ny filana sy ampiarana fandavan-tena ny amin'izay zavatra fantatra fa tena tsy mahasoa. Ny vahoakan'Andriamanitra sisa dia tokony ho vahoaka niova fo. Ny fitorianan'ity hafatra ity manko dia natao hitondra ho amin'ny fiovam-po sy fanamasinana ny fanahy. Tokony hahatsapa ny herin'ny fanan'Andriamanitra isika ao anatin'ity hetsika ity. Hafatra tsara sy mazava ny torontsika izay ankinany zavatra rehetra ho an'ny mpiaino azy ka natao hotorena amin'ny feo avo. Tsy maintsy hinoantsika amin'ny finoana tena izy sy miorina tsara fa ity hafatra ity dia hely ary hiamanan-danja hatrany mandra-pahatonga amin'ny farany. Manana andraikitra lehibe ireo izay mahalala ny fahamarinana dia ny ampifandindra ny asany rehetra amin'ny finoany sy ny hanana fiainana voadio sy no hamasinina ary ny vonina hanatanteraka ny asa izay tsy maintsy fitaina aingana amin'izao fotoana farany ampitaina ny hafatra izao. Tokony raisitsika ankehitriny ireo teny izay miantso fantatra manao hoe koa mibebay ianareo ka miverena hamonoana ny fahotanareo mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Amen. Tompoandriamanitra eo mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Mangataka aminao izay mba hamela ny fahatsoana sy ny heloka rehetra. Tao amin'ny alalan'ny fanahinao masina izay hiverina eo aminao ny fahafenony ka ny anao ny sitraka ao tokoa ny nofanirianay. Aminaran'i Jesosy. Amen. Saru vile,
sei piaro